Timoty 2:4 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Timoty 2:4 andininy 7 hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika dia hovakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maninona tombontsika eo amin'ny andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izaho dia efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady tsara, natateraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana, hatr'izao dia tehirizina ho any sady voninahitry ny famarinana izay omeny Tompo, mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoniko. Halleloja. Eo amin'ny andininy 7 ny tena horaisitsika hoe efa niady tsara, natateraka ny fiazakazahako ary nitahiry ny finoana ozy izy. Paoly no nilaza an'ity. Efa akaiky ny andro fialako ozy izy. Paoly no nilaza an'io fa tsy za. Tsy mbola akaiky ny aho. Fa eny ny tompony mahalala. Fa horaisitsika ilay andininy 7 hoe zavatra telo no nolazainy teo. Raha omena titra zany ny afaritsika androany dia hoe tokotelo tena manan-danja miaraka amin'ny Tompo. Inona moa no titeny ity matetika hita rehefa eny amina fera-parana ohatran'izany dia hoe niady tsara, natateraka ny fiazakazahako, nitahiry ny finoana. Dia mampahery ilay izy moa zany rehefa mamaky an'ilay izy indray andro namangy fahoriana zany zay. Dia mahita an'ilay izy dia mahery mahita an'ilay izy hoe zany tokoa. Fa zany efa tsy nalala hoe tena niady an'izay tokoa ve le olona lasa. Dia hoy aho hoe aleo azy sy ny Tompo any fa ny ano mpanjiniko androany hoe tokotelo ilaiko eo amin'ny fiainako. Mila miady tsara, mila matateraka ny fiazakazahako ihany koa, ary ihany koa mila matahiry ny finoako ihany koa. Andeha hidirantsika ilay izy ao anatin'izany hoe inona moa ilay hoe miady tsara. Miady tsara dia ady ny finoana. Niady tsara dia ady ny finoana. Raha mijery amin'ny Paoly tsika dia ohatrany hoe efa ampifinoany Paoly, efa mety ny fiainanako zavatra. Paoly kosa ve izy dia tsy ety. Fa ao anatin'izany anefa Andriamanitra dia mampianatra amin'ny alalan'ny fiainan'ny Paoly hoe io lehilahy izay nanoratra epistily maromaro tao anatin'ny Baiboly io dia mendrika ihany koa izy ho alaina tahaka ao anatin'ilay izy. Niady tsara zany dia adiny finoana, zany hoe tsy miady amina zavatra ety amin'izao tontolo izao. Sika ny ten'Andriamanitra raha teo milazana izany eny amin'ny bokin'ny Efesiana any hoe tsy miady amin'ny nofo aman-drao izy sika fa miady amin'ny fanapahana ratsy eny amin'ny rivotra. Zany hoe tsy ny zavatra hitantsika maso zany ny edivantsika ety amin'izao tontolo izao fa zavatra tsy hita maso. Manahirana ny miady amina zavatra tsy hita maso zany. Any ivelany any dia misy atao hoe fomba fiadin'ny miaramila. Ary azoko antoka hoe tafiditra ao anatin'ny fampianarana miaramila ilay izy any ivelany any, fa ny eto Madagasikara moa zany tsy fantatro. Hoe rehefa misy maty ny namana iray dia azo ampiasaina iny fatiny iny ho ampiasaina anadalana ny fahavalo ao anatin'ilay izy. Zany hoe raha misy namana maty zany dia afaka ampiasaina iny namany efa maty iny atsangany eo ohatra dia voafitaka ny fahavalo dia ry zalahy aty indray miady mamono an'ilay fahavalo. Dia ohatran'izay mihitsy ihany koa ny fomba fiadin'ny fahavalo eto amin'izao tontolo izao. Isika ihany koa hoentiny adalainy amin'ny zavatra izao tontolo izao. Manadalanao izy. Dia eo amin'izay ianao rehefa hitany hoe latsaka ilay fifantohanao, ilay ady tsara ataonao zany, dia eo amin'izay izy manomboka efa azony ianao ao anatin'izay. Efa be dia be zany pourcentage azony ianao ao anatin'izay. Inona moa no tiako ambara ao anatin'ilay izy? Hoy ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny Hebreo hoe mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Zay ilay teny mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Zay ilay zavatra tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra rehefa nandray ny famonjeny izy. Dia rehefa mandeha nefa ny fotoana dia eo amin'izay ny fahavalo ihany koa ny ampilatsaka an'izay gardy izay ny tadiaviny. Ny atonga anao tsy hibanjina antsony amin'izay fa miondrika anao dia mijery an'izao tontolo izao. Miondrika anao dia mijery an'ny fiainana hoe ohatrany mafy tokoa ilay fiainana. Ohatrany efa 9,000 hono izao ny kilao amin'ny siramamy. Voaviana hono 205 dia efa 9,000 dia iny ianao fa efa manomboka milatsaka ilay gardy amin'izay fotoan'izay. Iny zany ilay asan'ny fahavalo io ny elenina eto ianao. Dia rehefa milatsaka iny amin'izay avy eo dia eo amin'izay ianao manomboka manolotra tolotra ho anao izy
afahanao mbola ho latsaka misimisy hatrany ao anatin'izany. Ny olona mieritreritra hoe zao fiainan'izao ny edivany. Ny olona mieritreritra hoe manana aretina ty aretiny ty no edivako satria za kosa ne marary. Ahoana mihitsy tsy ady amin'ny aretina. Andeha ho ataontsika hoe fomba filaza ihany leo miady amin'ny aretina. Fa ny tena marina tsy miady amin'ny aretina izany sika. Amen. Zanak'Andriamanitra tsy miady amin'ny aretina izany sika fa miady mba hibanjina. Aniza? Any Jesosy. Dia ny olona indraindray mieritreritra hoe tena zao aretina izao mihitsy ny problème. Aleo rangahy tena itadiavana vahaolana ity. Dia hitanao, rehefa amin'ny fotoana iny milatsaka izay tsy fijerenao an Jesosy izay, hoe ianao mieritreritra hoe le aretina rasitrana dia izay no fahafenona ho ahy, dia iny ozy ny Satana hoe izay mihitsy. Ty misy dadarabe. Dia ataoko hoe tsy dadarabe, nareo ve moty mbola ho any. Antanio ihany leo akaikinao ohatran'ny sao dia tsy sura. Sao dia mbola makany eo. Mandeha ataoko hoe tsy dadarabe. Any andafy tsisy an'izany e? Ay. Andeha ataoko hoe tsy dadarabe fa andeha ataoko hoe misy antony karazana mety hoe mpanasitrana sy ny sisa be dia be etony, tiktakdozy izy. Dia io Satana fa manolotra amin'izay ianao mieritreritra hoe fahafenona ho anao izany le fahasalamana. Dia iny Satana hoe andao mba ho any, indray iny ianao makany e. Ka moa midika hoe miverin-dalana raha makany indray mandeha. Aza atao hitanipiny fotsiny. Mandany. Dia iny ianao fa lasa tokoa. Taddio tsara nefa fa ny vahaolana omeny Satana dia zavatra vao maika mampiletika. Izy afaka manome zavatra eony eo, fa zavatra tsy miantoka ny hoavinao iny. Fa Jesosy afaka mitaizanao mety ho tezainy ianao anatin'le tsy fahasalamana, fa afaka ny miantoka ny hoavinao Jesosy eo ambadik'le izy. Amen. Dia izay ny tetikadin'ny fahavalo ao anatin'le izy mahatonga antsika tsy hiady tsara ny finoana. Paoly dia niady tsara ny finoana. Ary Paoly dia niatrika zavatra maro tao anatin'ny fiarahany amin'ny Tompo. Mety ho tsy ho voatanisany eo avokoa raha ho soratany hoe izany dia mety tsy ho ampy. Fa izao ny zavatra azo antoka hoe niatrika adiny finoana izy tao anatin'izany. Raha tsy ilaza aminao fotsiny aho hoe fony izy nandefasany Satana, nisiraky Satana hoy izy amely Korintiana 1:7. Dia tao anatin'izay Paoly dia nieritreritra mafy mihitsy hoe tena mila sitrany tsika. Nangataka tamin'ny tompo intelo hozy izy. Dia tao anatin'izay dia tsy namaly Andriamanitra, fa ny farany dia niteny Andriamanitra hoe ampy anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Dia nanaiko Paoly avy eo, eny ary. Tadidinao, le tenin'Andriamanitra nolazain'Andriamanitra tamin'ny Paoly iny atonga ny Paoly mbola hibanjina misimisy an Jesosy. Satana rehefa manolotra zavatra ho anao dia atonga anao vao maika hiala misimisy an Jesosy. Izany hoe ny aditsika izany dia izao mba hibanjina an Jesosy mandrakariva. Amen. Moro izany rehefa tenenina. Moro izany rehefa tenenina hoe tena mibanjina an Jesosy tsika raha vavy aza mijery an'le ady ao an-tokantrano fa mibanjina an Jesosy. Fa rehefa tena iaina an'izany dia heninao mihitsy hoe tena ady tokoa ty ady ty. Fa ao anatin'izany mampahiry anao hoe tsy fantrana no aditsika, tsy ady mivady no aditsika. Amen. Tsy fitadiavana fahampiana no aditsika. Amen. Tsy aretina no aditsika fa ny banjina an Jesosy. Amen. Jesosy no fahafenona ho atsika, ary Jesosy no fanavotana ho atsika. Jesosy no fiainana ho atsika ao anatin'izany. Le vehivavy teo Patsakana dia ohatry ny azoko ery ny zavatra tany anatiny tao anatin'izy hoe za nefa niaraka tamin'ny olona maro nitady fahafenona. Za nefa tena be dia be ny lehilahy sesy teo, nandalo tao ry Alphonse, nandalo tao ry Edouard, vao nahitanao azy dia tara ozy izy. Fa tao anatin'izay Jesosy natsapa mihitsy ny tany anatiny hoe bangany any anatin'ity vehivavy ity. Ary izy tsy ny tsara rehefa naino an'izy hoe zany daholo ve ny ranao. Fa ozy izy hoe azoko, na dia tsy niaina an'izany aza azoko izy ny Tompo. Tena nolotra rano mahafaka etaeta izy dia tsy inona izany fa fanahy masina. Fanahy masina natolony hoe ty misy fahafenona ho anao satria fantatro fa ianao dia mibanjina, miondrika ianao mibanjina an'izao fiainan'izao ianao. Mieritreritra ianao fa zany no hafeno fiainanao. Mieritreritra ianao fa zany tena rehefa misy an'izany rehetrarehetra izany eo amin'ny fiainanao dia ampy ny fiainanao. Fa za kosa androany te hampitraka anao androany hibanjina amin'izay. Manomboka eto hibanjina an'Andriamanitra ary handray an'izany fiainana tolotro anao izany. Androany izay rehetra mety mbola tsy ao anatin'izany fiainan'izany, ny Tompo no miantso anao androany. Andao hibanjina an Jesosy amin'izay. Ao anatin'izao herinandro mipasika izao, ho antsika ihany koa izay mety efa niala le fibanjinana, ndraindray koa io mantsy miala. Ary izay no mantonjao afatra izao dia ho antsika ihany koa ndao hiverina hibanjina an Jesosy amin'izay manomboka eto. Amen. Mivoaka eto ianao mibanjina an Jesosy amin'izay ianao mivoaka eto androany. Amen. Taddio tsara.
tadio tsara fa izy hoy ato hoe manala le fifantohanao izy aloha dia avy eo amin'izay izy manolotra zavatra ho anao, manolotra zavatra ho anao zay ohatrany hoe mety. Hitanao rehefa masaka ao am-ponao ny zavatra anankiray dia manomboka amin'izay ianao ohatrany hoe miconfirme an'ilay izy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Asika ve andeha mihoatra anankiray mba azonao misimisy kokoa azy. Tamin'izany zay tanora tao anatina fiangonana anankiray, dehibe zay ny tanora tao, dia nisy tanora zazavavy anankiray zay niaraka taminay tao, namanamana tao zany le izy. Dia misy mpiara-mianatra amiko any akaiky ny tanàna an'ilay vehivavy io nipetraka. Dia ilay vehivavy mpiara-mianatra amiko zany miteny hoe ianona ozy izy miresaka anao foana, ianona ozy izy miresaka anao foana. Dia ohatran'izao dia hoe mahafinaritra azy io ianao. Dia ohatran'izao dia indray andro izy mipianao maso. Ozy hoe Andriamanitra za tsy mipika maso anazy zany sady le zavatra tsy possible mihitsy, tsy misy hoe fanaratsiana olona na ohatran'izany fa tsy possible mihitsy le zavatra. Ozy hoe tena tsy mipika anazy zany tsy mipika maso anazy zany za. Le izy rehefa miparitaka be any tanànanay ozy izy sady faly be izy. Ozy hoe Andriamanitra tena ahoana ny anazavanana zany amin'ny manodidina hoe tsy nisy an'izany. Ka le izy koa zany tsy fantatra fa tsika amin'ity manondratsondra an'ity dia tsy fantatra hoe olona hafa ve nikendrena dia izy nahita an'le izy sa tsy haintsony le izy. Fa tao anatin'le izy tena mipanika mihitsy hoe Andriamanitra tena ahoana ny anazavanana zany amin'ny fiarahamonina hoe za tsy mipika maso anazy zany. Tao anatin'le izy hitanao ohatran'izay rehefa mahery any anatin'ny fony izy ny tiana fa tsy zany mipika maso azy. Dia rehefa mahery any anatin'ny fonao le izy dia ohatrany hoe miconfirme an'le izy daholo ny zavatra rehetra. Na olon-kafa aza no mipiany maso dia ozy izy hoe tena za mihitsy. Dia ohatran'izay ihany koa alatsaky satana aloha ny garda, tsy mijery an' Jesosy ianao. Dia eo amin'izay izy miteny, ozy izy hoe raha tsy mananasa zany ianao dia ozy izy hoe mila miasa tsika, mila mihetsika tsika. Ao anatin'le izy mila tena mba maharaka ny fiainan'ny olona jereo ry anina, mba maharaka lamaody, ianao ihany koa mba mila maharaka, andao hiasa. Milatsaka aloha le garda, tena zay tokoa mila misera. Dia eo amin'izay dia proposé ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay ianao. Satria efa nilatsaka aloha le garda, efa tsy nibanjina ianao aloha voalohany indrindra, dia avy eo amin'izay omeny zavatra ampidirana vao mainka andeha ananao misimisy. Dia zay no tiako tenenanao anatin'le izy hoe mila tsy miala le fijery an' Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefazy. Fa raha vao miala io dia mora kely amin'izay manome tolotra ho anao, mora kely manaraka ho azy zany. Ozy izy hoe vadiny tsy ampy aminao, ohatra mila manambady amin'izay efa firy taontsika. Eo amin'izay izy tonga dia manolotra izay olona mifanena, samy menamena ny akanjonay, mihitsy zany le izy. Dia forsena fotsiny le izy satria nahoana? Satria efa zay le efa zavatra mamaika anao amin'izay manomboka eo, ka satria ianao efa tsy mibanjina an' Jesosy tsony. Dia ozy amin'izay satana hoe zay mihitsy samy menamena. Jereo anie ny kiraronareo koa mitovy tena sininy zany. Sininy zany forsena fotsiny amin'izay satria nahoana? Satria efa tsy zay tsony, tsy mibanjina an' Jesosy tsony. Fa manomboka izao ndao hiverina hibanjina an' Jesosy. Amen. Faharoa manarak'izay dia nilaza izy hoe natanteraka ny fiazakazahako aho ozy izy. Natanteraka ny fiazakazahako. Ny olona rehetra izay nantsoiny Jesosy ho amin'ny famonjena ka nandray azy dia izao antsoina hoe mpiazakazaka izy. Amen. Ary ny kianja fiazakazahana dia ny fanjakan'Andriamanitra, ary ihany koa ny azakazaka izay atao dia ny fanompona. Fanompona an'Andriamanitra. Zany hoe ianao afaka miditra ao Mahamasina fa tsy possible mihitsy hoe tsy voatery tafiditra ao amin'ilay terrain ianao. Afaka miazakazaka ianao ivelan'ny Mahamasina eo. Fa ao anatiny mikanja be amin'ny Mahamasina ianao. Fa ianao tsy miditra eo amin'ny terrain mihitsy raha tsy manana fahazon-dalana miditra eo. Ny olona rehetra nefa miazakazaka zany dia atao hoe manompo, manao soa, manao an'ity zavatra rehetrarehetra ity, fa eo ivelan'ny kianja izy manao an'ilay izy. Ny teny io tena mipetrapetraka mihitsy hoe tena miaraka amin'ny Puma, inona, tsy fantatro, survêtement 1,5 million tsy fantatro. Fa tsy voatery mihitsy hoe mpiazakazaka izy fa ananany daholo ny fahafahana manao an'ilay izy dia eo ivelany eo izy. Eo izy no miazakazaka. Inona ny tiako ambara ao anatin'ilay izy? Jesosy ihany mampiditra ao anatin'ilay terrain. Na anao kolikoly azy ianao dia tadio tsara fa tsy possible zany raha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy zany natonga anazy nilaza hoe zao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalako. Amen. Afatra androano atsika izay mety mbola tsy ao anatin'izany terrain zany, andao hiditra ao anatin'ilay terrain amin'izay. Andao hiara-iazakazaka amin'izay. Ho atsika mpanaraka any an-trano any, andao hiara-hiditra ao anatin'ilay terrain amin'izay, hiara-iazakazaka tsika.
fa ny tompo dia mila anao, mila atsika hiazakazaka ao anatin'izany kianjo zany. Ao anatin'izany malalaka foana io kianjo io. Naroviana ianao te hiditra ao dia malalaka foana io. Raha mbola tsy niditra ianao dia malalaka foana io. Manatanteraka ny hazakazaka ozy izy Paoly. Paoly dia malaza tsara amin'ity teny izay nolazainy ity hoe sa ozy izy dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto. Mamely totondra nefa tsy toy ny mamely rivotra. Zay le tenin'ny Paoly any bokin'ny Korintiana any. Ao anatin'izany ozy izy Paoly dia manao ny haiko tsy ho zavatra. Asan'ny apôstôly toko fa 20:4. Milaza izy hoe nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba havita ny alehako. Dia ny fanompona izay niraisiko tamin'i Jesosy Tompo anambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra irery any. Izany hoe tao anatin'izay zany Paoly dia tsy niherikerika mihitsy izy. Niazakazaka izy fa tsy niherikerika. Niazakazaka izy fa tsy niherikerika tany amin'izay mety hoe tabatabany manodidina sy ny ivelan'ilay kianja. Araka ilay teniko teo hoe misy ny ao anaty kianja dia misy ny ao ivelan'ilay kianja. Tsy niheno an'ilay tabatabany teo ivelan'ny kianja izy fa nandroso foana izy dia tsy niherikerika. Tao anatin'izay izy tsy nataony zavatra akory ny ainy mba havita ny alehany anambara ny filazantsara. Rehefa ao anatin'io kianja io ianao dia tadio tsara fa tsy mipetrapetraka ilay ataontsika ao. Amen. Tsy hoe alefa rahalahy. Ianao zany mipetraka eo rahavavy mafimafy. Fa miara-miazakazaka tsika. Ary raha ohatra ka sendra lavo ny namana dia miara-manarina n'indray. Ary raha sendra mety hoe tena torana mihitsy aza ny sasany dia maninona? Mamela aleo eo. Aleo aloha fitainana antsika dia aleo eo. Tsy zany ataontsika fa miara-manangana n'iny daholo. Zay no atao hoe fiangonana. Amen. Raha lavo zany le eo akaiky dia miara-miazakazaka. Zay mahatsara le miara-miazakazaka amin'ny hafa. Raha vao miazakazaka fotsiny ianao dia eny ianao natorany eo azy ianao izany hitanao io. Fa dia efa miandry izay mba samaritana tsara fanaraka ilay voalaza amin'ny Baiboly zany tsika eo. Fa raha ohatra miara-miazakazaka amin'ny hafa ianao dia hitanao mihitsy hoe raha lava ianao misy manohana. Ohatry ny tady ho lava izy tohanantsika izy. Amen. Ao anatin'io hazakazaka io teneniko anao ny tsara indrindra dia manolotra ny tsara indrindra avy aminao. Andriamanitra tsy mitaka ny tsara hoe marodrefin'ny olona fa Andriamanitra mahalala ny tsara any aminao dia iny le ho atolotra ho azy. Raha nangataka fanatitra ho an'i Abrahama izy tamin'izany, tsy ndreko tsara aloha tsy resaka fanatitra ty resaka ty fa ohatra ny raisiko. Raha nangataka fanatitra ny Abrahama izy dia zavatra efa nananany Abrahama ataony nangatahany dia iny ny tsara indrindra nomeny Abrahama avy eo. Dia ohatr'izay ihany koa isika raha miteny izy hoe mihazakazaka tsara tsy manao kitoto dia ilay zavatra efa eny aminao ihany no entinao mihetsika mihazakazaka ao anatin'ny fiarahana amin'ny Tompo dia izay ilay tsara indrindra. Tsy voatery hoe vitan'ny hafa ny vitanao fa tsy hoe vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika fa ao anatin'izay samy mba manao zay rehefa nomen'ny Tompo azy haintsika rehetrarehetra. Amen. Samy mba mihazakazaka arak'izay mety hoe vovokaina nomen'ny Tompo haintsika rehetrarehetra. Fa ny zava-dehibe dia izao ianao mihazakazaka fa tsy ianao mipetraka. Halleluja. Tadidiko tsara rehefa mihazakazaka dia rehetra zavatra roa reto foana matetika no mitranga amiko. Ary inoko fa mitranga amin'ny rehetrarehetra. Ny zavatra mitranga matetika dia izao crampe na manevika. Sa tsy izay? Rehefa foana matetika ny zavatra mitranga le torana zany efa tena zavatra efa manokana mihitsy hoe tena mety hoe tsy mahazakazakazaka izy na ohatran'izany. Fa ny zavatra matetika mitranga amin'ny olona rehetra dia na izy crampe rehefa mihazakazaka na izy manevika. Io crampe io zany mindeha ho raisitsika hoe fahoriana izy io. Ao anatin'io hazakazaka io dia i Paoly dia efa niainan'izany crampe zany ny alohantsika rehetrarehetra. Izany hoe efa niaina fahoriana Paoly tao anatin'ny fiarahany amin'ny Tompo. Niazakazaka izy nanompo tery. Raha mandinika amin'ny Korintiana 2:1-20 ao dia mahita tsara mihitsy hoe zaho izy efa saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompotany, saika nahita loza tamin'ny rahalasandoka, saika nahita loza tamin'ny inona ihany koa, tamin'ny olona maro samihafa. Fa tao anatin'izy Paoly zany rehetrarehetra zany ozy Paoly hoe crampe daholo zany. Mety hitrango zany, mety hiainako zany, mety ho lalovako zany. Ary araka ny tenitsika teny abolohany teo dia izao hoe nisy fotoana izy tratrany tsilo mihitsy dia nangataka tamin'ny Tompo intelo fa tsy namala ny Tompo fa hoy izy hoe ampy anao ny fahasoavako. Ao anatin'izy zany Paoly miaina crampe be dia be. Misy fotoana izy mandalo any amin'ilay fiangonana dia mba manantena vokatra tsara dia iny fa le olona za tsy ho antenaina mihitsy ao anatin'izy. Saika reraka ihany Paoly hoe tena ho crampe foana ve zany amin'ity hazakazaka ity fa tsy dia tena misy zavatra mahafinaritra mihitsy ve zany amin'ity hazakazaka ity fa tao anatin'ilay izy Paoly tsy nijanona izy tao anatin'ilay izy. Halleluja. Tsy mahazo mijanona ianao na crampe aza any teneny eo akaikinao tsy mahazo mijanona ianao na crampe aza. Ny herin'ny fanahy masina raha teo efa nomena antsika
fanamahery fa tsy fanahosa. Amen. Mety mandalo tsy fahasalamana ianao amin'izao fotoana izao, endrika crampy avokoa zany ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo, ao anatin'ny azakazaka. Fa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia ny fanahy napetrany ao anatintsika, ampahery ianao ao anatin'ny crampy atrehanao. Mety mandalo tsy fisiny ianao, tadio fotsiny teny androany hoe mety crampy tompo, fa mbola hiazakazaka ihany aho, satria fantatro fampoahany fahasoavanao. Le manevika ihany koa dia zavatra anankiray. Horaisika hoe inona moa zany no mampanevika? Rehefa misakafo, voky. Any e? Rehefa voky dia manevika. Inona moa no mahavoky antsika indraindray? Hitanao iny ampiazakazahana eny. Andeha horaisika hoe misy tabataba anivelan'le terrain zany. Anivelan'ny terrain misy tabataba mafy be. Ohatra mipingo be tsika zany miazakazaka. Misy tabataba ihany koa ny ohatrany tsy dia mandeha tsika zany. Misy tabataba ihany koa any hoe fanga voatory ray zay. Zany rehetrarehetra zany raha vao hisakafoananao zany dia anevika ianao. Raha vao hohaninao zany resaka zany, raha vao sokafanao amin'izany ny sofinao ka tafiditra any anatinao zany dia anevika ianao. Dia anombika eo ianao dia ilaza rehefa manevika iny ohatrany te hipetraka izay. Sa tsy zany? Ohatrany hoe alolo hipetraka kely raha ngapa manevika kely. Dia zany rehetrarehetra zany mampipetraka zany. Rehefa ny fiarahamonina misy anao no hinonao fa tsy ny tenin'Andriamanitra, dia izao hipetraka ianao. Hoy izany hoe marina kosa ny teniny nga ho any am-piangonana foana. Hoy ny fiarahamonina hoe fa nga impirisan-kerinandro ianao makany am-piangonana, fa nga anao paster. Dia iny ianao ohatra mena aiza koa. Tiako na ny tiako ataoka. Io zany ianao dia efa menatra hoe tena tsy paster zany aka. Raha vao izay ny sakafoananao dia hoy ianao hoe tena lorana mipetraka, ohatra manevika tsika. Fa rehefa na manevika aza misy fotoana, andao tohizana ihany. Amen. Na manevika aza, io ny tsy azo ferany. Misy fotoana ny mba tena heninao ihany hoe tena nisy zavatra tsy tena hoe ny safidinao loatra ny andray an'le izy, fa mety hoe heninao le izy dia mety fa tsy maninona, fa andao tohizana ihany. Amen. Zany mpiazakazaka miaraka amin'ny tompo. Alleluia. Toy an'ny farany olazaiko androany dia izao hoe natahiry ny finoana ozy izy. Natahiry ny finoana. Raha vao miresaka hoe mitahiry zavatra izay dia zavatra ohatrany hoe voakarakara ny tena antsoina hoe tahiry. Hitanao reny vakoka sy ny sisa reny ny tena antsoina hoe tahiry. Reny zavatra reny voakarakara foana reny. Sa tsy izay? Voakarakara foana reny fa reny tsy na misy maloto kely ary reny dia fafana foana efa misy mpiandraikitra manokana amin'izay. Raha miakatra eny amin'ny rova ianao dia ianao tsy mahita hoe sarina mpanjaka ohatrany be vovoka be izany, tsy mahita an'izany ianao. Fa misy mamafa foana iny, vao misy vovoka iny dia misy mamafa. Any andafy ary reny tena manana fitaovana manokana mihitsy izy fanadiovana an'ireny. Fa eto amintsika azy voadio tsara reny. Izay no antsoina hoe fitehirizana. Zavatra iray izay voakolokolo. Manana finoana ianao, nomeny tompo finoana sika, dia izao mila kolokoloana. Alleluia. Mila kolokoloana ny finoana izay nomena antsika. Nomena finoana tsika izay sarobidy indrindra, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Tsy zavatra finoana hoe mety hoe azonao zavatra anankiray, fa finoana izay miantoka ny famonjena mandrakizay. Andriamanitra nametraka an'izany ao anatsika, dia ny anjarantsika dia izao mikolokolo an'ilay zavatra natolotra. Ataoko fa isan'ny zavatra lehibe natolotra anareo ozy izy Paoly. Tsy Paoly nanome an'ilay finoana ny tena marina fa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny. Romanina 10:7 dia manambara izy milaza hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Izay le teny. Inona moa ny tinambara ao anatin'ilay izy? Ny finoana dia teraka ao anatin'ny fahinoana ny tenin'ny Kristy. Ny finoana dia ateraka ny tenin'ny Kristy, izany hoe tsy afaka hanana an'ilay finoana ianao raha tsy apetraka amin'ny alalan'ilay tenin'ny Kristy. Dia anontany anareo inona ny tsara kokoa? Ny zanakao tezainao ve sa tezain'ny tantinanao? Dia mba samy resaka zany tsika hoe inona ny tsara kokoa? Ny tsara indrindra dia izao, ny zaza taizan'ny reny ny teraka azy. Ny zaza dia zain'ny rainy ny teraka azy, akoatra ny hoe antomanokana. Tsy dirako ny hoe antomanokana no ny amety hoe fasahiranana na hoe kambotona ohatr'izany, izay zany tsy dirako. Fa ny zavatra resahako hoe dia izao hoe raha ohatra ka niteraka zaza anankiray ianao dia ny tsara indrindra, hafa foana ny zaza tezain'ny ray aman-dreniny. Jereo tsara eny fiarahamonina eny. Hafa foana iny rehefa tena nitezain'ny ray aman-dreniny hoe na dia ohatra madiditra sy manondratsondrana aza indraindray, dia hita foana iny hoe zaza ny tezain'ny ray aman-dreniny ty zaza ty.
inona ny tiako tenenina ao anatin'izay niteraka finoana ao anatsika ny tenin'Andriamanitra ka ao anatin'izay ny tenin'Andriamanitra ihany mendrika hikolokolo an'ilay finoana ao anatsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ihany mendrika hikolokolo ny finoana ao anatsika ary tsy misy zavatra hafa mihitsy afaka mikolokolo an'io finoana io. Ny positivisme tsy afaka mikolokolo an'io. Mety ho finoana amin'ny maha-olombelona fotsiny tezainy zany. Développement personnel ho ny filazantsika azy. Finoana maha-olombelona mety voataizana zany, fa ny finoana miaraka amin'ny Tompo, ny finoana miaraka amin'ny Tompo dia zavatra tokana ihany ny tenen'ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny Kristy. Halleluja. Voatahiry ny finoanao rehefa kolokoloanao. Rehefa tsy kolokoloanao io dia tsy voatahiry io. Hitanao ohatra ny reny ao an-trano reny anie. Matsiaro mihitsy ny tantaran'ny mamako tia ohatran'ny hoe manadiodio zany dia izy raha vao mahita zavatra ohatran'ny hoe ohatran'ny ratsiratsy tsy voakarakara hafahafa izay tonga dia fako. Anaty fako iny dia tavinao. Miady foana izy dadanay hoe fa hoana. Aiza ilay ohatran'izao ka tsy karakarainao ilay izy. Zavatra ohatran'ny efa olda be ve nijerenao izy hoe fako ty ozy izy. Fa rehefa karakarainao iny dia hitany tsara hoe ay voatahiry zany, zavatra ilaina zany ty. Fa matola izy zany tsy voakarakara dia midika hoe tsy ilaina. Ohatr'izay ihany koa finoantsika io. Marina hoe ianao tsy ho tafasaraka amin'ny Tompo zany rehefa nividiany. Marina hoe ny Tompo tsy hanary anao zany. Marina hoe ianao tsy ho avelan'ny Tompo ve zany. Amen. Fa zao kosa nefany manana ndraikitsika ao anatin'ilay izy mba hikolokolo an'ilay finoantsika. Manana ndraikitsika rehetra ao anatin'izany hikolokolo ny finoana izay nomenanao. Halleluja. Tsy ny hafa ny tompona ndraikitra amin'ny finoanao fa ianao. Ianao ny tompona ndraikitra amin'ny finoanao dia ianao ihany koa zany no mikolokolo an'io ao anatin'izany. Teneniko anao fa rehefa tsy kolokoloanao io dia ohatran'ny zavatra rehetra tsy sarobidy ihany zany. Ozy ny Tompo hoe tsy sarobidy aminao zany ilay finoana. Zany efa tsy hanala an'io fa za hisarika anao foana mba hikolokoloanao an'io. Andeva zavatra izy antso ny fanoloran-tena ozy nisy fotoana anjaran'izay hafatra izay tao an-Janahary. Antso ny fanoloran-tena. Mandeva zavatra izy mba hiampitodika anao indray hikolokolo an'ilay finoana rehefa tsy mifantoka amin'io ianao hikolokolo an'io. Rehefa tsy hikolokolo ianao dia zany hikolokolo an'io ary amin'ny fombako ny hikolokoloko an'io. Fa aleo mandray andraikitra ihany aloha sa hoana? Aleo tsika ihany aloha manao ny andraikitritsika ao anatin'izy fa ny Tompo raha ny Tompo mihetsika manao an'io zavatra hafa mihitsy. Dia ao anatin'izany samy mahery. Zavatra telo nambaraka teto androany mety fofony afatra. Fa mino hoe mba maray zavatra ianao anatin'izany hoe niady niady tsara, natateraka ny fiazakazahako, natahiry ny finoana. Ndao tsika hiara-nambara androany hoe mpiady niady tsara, manatanteraka ny fiazakazahako ary mitahiry ny finoako. Andao mba hiaraka ilaza an'izany tsika rehetrarehetra. Niady niady tsara, mpanatanteraka ny fiazakazahako ary mpitahiry ny finoako ao. Amen. Ndao tsika hivavaka androany. Hivavaka tsika dia hanambara hoe Tompo, manana ndraikitra feno miaraka aminao. Aoka ho mpiady ny ady tsara, aoka ho mpitahiry ny finoana, aoka ho mpanatanteraka, miazakazaka. Teneny mihitsy hoe tsy vita ny heriko anefa zany Tompo. Fa raha tonga ny afatra androany dia tsy tonga mba amenofendro antsika fotsiny hoe anentana antsika amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny hoe ezaka. Tsy zany no antony afatra androany fa ho fampatsiahivana mba hiverenantsika ao amin'ny Tompo indray dia hiantehitra hoe Tompo, tohan'ny herinao mba hafahako miady ny ady tsara, tohan'ny herinao mba hafahako tena hoe manatanteraka tsara ny azakazaka, ary tohan'ny herinao mba hafahako mikolokolo ny finoako. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.